Atolotra indray ny araba Rizy Menakavy manjotsy tapaka ny fahita lavitra sy ny onjam-peo ny MBS amin'izao Alatsinainy fa 13 ny volana Martsa taona 2024 izao tonga soa indray ianao. Atao anatin'ity fandarana dinika ity resahana mahakasika ny fiainam-pirenena, ny fanabeazana, ny sosialy sy ny maro hafa ao amin'ity anio ity sika. De manana vahiny Andrimatoa ary lala Ranjatoery mpampianatra sady mpanabe akademisianina sy mpandalina ny tantara ihany koa kasitrana tompoko nanaiky ny vahiny atao anatin'izao fandarana dinika izao. De miarabanao koa Andrimatoa avitra solondraibe amin'ny fiofionatsika eto zao ary de misaotra anao amin'ny fanasana ny tenako ho tonga eto ary de miaraba ihany koa ny mpiainaotsika sy ny mpijery atsika ny misy atokantrano any na ny eto toerana zany na ny any ivelany rehetrarehetra any amin'izao fandarana dinika izao. Arak'izay de afaka rahantsika ao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook sy ny YouTube ihany koa izao fandarana izao avy hatrany angambany de hiditra iresaka mahakasika ny fampianarana izay naresaka tamin'ny herinandro teo tsika Andrimatoa ary lala Ranjatoery somary nafapana niresaka ny université polytechnique votovorona ny rana hita iny manahoana ny mety hoe fahitanao an'ireny zava-nitranga reny décision na fanapakevitra somary ataontsika hoe misy fifaniliana ao anatin'izay. Raha sarotra raha manahirana ny raharaha ny fampianarana mbaratonga ambony eto amintsika. Io tsy de ny hoe momba ny raharaha ny sekoly ambony polytechnique ny votovorona ihany fa mifaningotra amin'ny raharahan'ny fampianarana mbaratonga ambony amin'ny ankapobeny ary tsy de ny mikasika ny mpianatra fotsiny ihany fa ao indrindra koa ny momba ny mpampianatra sy ny momba ny mpandraharaha ary indrindra eo amin'ny votoatin'ny fampianarana sy ny fampandehanana araka ny fampianarana sy fikarohana ny zavatra atao eny amin'ny ambaratonga ambony. Raha tsy ivona kely ny zavatra niseho satria raha lehibe nitranga teto amin'ny firenena moa iny lay tamin'ny faraparan'ny herinandro teo iny de ny hoe tamin'ny 5 Martsa teo dia namoaka didy ny filohan'ny université n'Antananarivo nanambara ny fanakatonana ny sekoly ambony polytechnique eny votovorona noho ny fisian'ny fitokonan'ny mpianatra teny ary zay niteraka fikorontanana moa amin'ny ankapobeny. Ny ampitson'io dia nanao fanambarana Ramatoa ministra ny fampianarana mbaratonga ambony fa fanapahan-kevitra samirery zay noraisy ny filohan'ny université n'Antananarivo lay fanakatonana ny sekoly ambony teny votovorona ary no azavainy moa fa misy ny dingana samihafa sy ny ambaratonga andrafitra zay tokony tandrify ny fanapahan-kevitra tahaka an'izany ary io lay ambaranao hoe misy fifaniliana andraikitra eo amin'ny izy ireo tompona andraikitra ambony zany zava-misy zay raha amintsika miteny zao zany raha ny fantatro dia mianatra ny eny amin'ny sekoly ambony polytechnique eny votovorona satria ankeo maraina de nisy ray aman-dreny tafaresaka tamiko zay milaza ny amin'ny hoe zany fandehan'ny fianarana eny an-toeran'izany nisy moa le hoe fandroahana ny mpianatra teny ary efa nisy tokoa ny mpianatra zay nandeha nody n'le zoma ariva iny fa misy koa zany efa mety hoe niverina de misy fianarana zany eny amintsika miteny zao. Ny zavatra misy zany hatreto de marina le voalazanao le hoe misy fifaniliana andraikitra. Raha ny fahitako azy manokana aloha amin'ny fomba fijery ny olom-pirenena tsotra de ny hoe misy tsy firindrana ao anatin'ilay fomba nanapahana hevitra. Amin'ny fomba fijery mivantana tsotra fotsiny zao zany ary ho an'ny mpianatra manokana dia manahirana ny fomba andraisana ny fanapahan-kevitra tahaka an'izany hoe misy tompon'andraikitra lehibe ana université manapa-kevitra de avy eo misy olona eo amboniny ministra ny fampianarana mbaratonga ambony
zay mitsipaka azy sy lafin-javatra manahirana be ao anatin'izany. Tsy vitany hoe mandeha tsy hasina ilay nakan'le fanapahan-kevitra fotsiny zay fa tena mampiseho tsy firindrahan-javatra mihitsy eo amin'ilay fitantanana amin'ny ankapobeny. Zay fomba fijery tsotra. Fa raha idirako somary lalindalina le izy dia misy zavatra mahalasa ny eritreritra ao ambadika izany. Mahalasa saina dia ny hoe tamin'ny fomba ahoana no nahafahan'ilay filohan'ny université nanapa-kevitra arak'le voalaza hoe samy rery. Azo inoana ve fa olona tahaka azy zay manana ny laharan'ny profesora eo amin'ny fahaizana zay ananany dia tsy afaka andanjalanja hoe ninona ny tokony ataony, ny aiza ny tokony alehny sy ny sisa alohan'ny anapahana hevitra tahaka an'izany. Ohatran'ny sarotra ihany ino an'izay. Fa ny fieritreretako azy dia mety ho nisy ny toromarika avy amin'ny manam-pahefana ambonimbony tokoa noho izy zay mety ho azony raisina ho karazana andeha atao hoe didy mihitsy aza milazany hoe zao no atao na ity no atao. Fa sarotra ho any ino hoe olona tahaka azy filoha na université tompona ndraikitra dia hanao zavatra zay tahaka an'ireny. Hitantsika eo moa ny zavatra iseho zany fa ny rariana dia ny hoe ny ilamina ny raharaha. Zay ny faniriana satria tsy misy mahazo tombontsoa amin'ny fikorontanana akory. Fa ny filaminan'ny raharaha zay no zavatra lehibe. Ary zay no ambarako matetika foana amin'izay fanehoan-kevitra amin'ny sehatra ahafahako manao zany no hoe mila milamina isika. Mila mifanatona isika, mila mifampiresaka isika amin'ny famahana olana. Fa io le fifaniliana amin'ny andraikitra io tsy mahasoa raharaha io fa vao maika mampikorotana. Zay ny fijeriko azy. Mahakasika an'izay indrindra ny tsy voalohany, tsy faharoa ny resaka fitakiana na eo anivon'ny mpandrarana ny mpampianatra na ny mpianatra moa zany mazava ho azy. Arisan'ny mafimafy foana ny eo avotovorona rehefa ataontsika hoe tonga amin'izay hoe fihetsehana fitakiana izay. Zo fototra ho iaho satria voalazany hoe fisitrahana vatsim-pianarana. Mandrakity ny androany aloha zany mbola olana foana io mipetraka hatramin'izao. Sy ity ilay fanaovana an'ilay hoe digitalisation ity. Inona ny mety hoe fahaolana na hoe solution ho atolotra Andriamatoa Arilala Ranjatoery mahakasika an'izay? Ny dia fomba fijery tsotra mihitsy. Isika matetika eo anatrehan'ilay fihazakazahan'ny teknôlôjia dia tratra ny fakapanatsika hoe andao ty atao an'izao, andao ty atao an'itsy. Tsy misy maharatsy ain'izay le hoe fampiarana na fanaovana ny fampivoarana amin'ny lafin'ny teknôlôjika izay. Fa amin'ny mampampianatra ny tenako dia mihevitra mandrakariva hoe ny fampidirana zavatra vaovao eo amin'ny fifandraisana na ny fitondrana ny olona dia mitaky fanomanana mandrakariva. Fa tsy azo anaovana anjolofo fotsiny na hitsin-dalana. Mitaky fanomanana. Ary ny fanomanana dia misy lafiny telo farafahakeliny. Voalohany, fanomanana ny rafitra. Fanomanana ny rafitra sy ny fomba fiasa takiana izay rafitra izay amin'ilay fampiarana n'ilay fanavaozana na fanovana. Ny lafiny faharoa dia fanomanana ny enti-manana, fitaovana sy ny sisa. Ary tsy maintsy voajery ao anatin'izany hoe enti-manana tena tandrify tokoa an'ilay zavatra ilaina sy tiana atao ve le izy sa sao dia vao maika koa anakorotan-javatra. Ary ny lafiny fahatelo dia fanomanana ny olona. Ary ny olona resahako eto dia mbola mizara sokajiny anankiroa ihany koa. Dia ilay olona hiaran'ilay fandaminana, zany hoe ny mpianatra zany. Ary ny olona zay hiasa hikarakara anao an'ilay fampiarana an'ilay fanavaozana. Ny dikan'izany dia zao, eo amin'ilay olona
natao hiasa amin'ny fampiarana an'ilay fanavozana teknôlôjika amin'ilay hoe digitalisation izy ianao teo, le olona mikarakara an'izay hoe mampiatra an'izay hoe efa voaomana amin'ny fomba tena hoe ampahomby an'ilay fanavozana tiana atao. Fa rehefa tsy zay mantsy ilay izy dia tsy maintsy misy fikorontanana tahaka an'izao zavatra ahitantsika azy zao. Le fanomanana ny sain'ny olona ihany koa ny mpianatra zany, satria zavatra vaovao zany dia tsy maintsy misy fanomanana atao ary mitaky fotoana izany fanomanana zay atao zany. Ary ao anatin'izay fotoana takin'ny fanomanana izay dia tsy zavatra maivana mihitsy ny fanaovana andrana. Ary ataoko fa fomba fiasa lôjika sady tokony atao zany hoe misy andrana aloha atao hoe manao ahoana tokoa ty, mety ho nanao an'izany tokoa aloha ny tompon'andraikitra fa mety hoe fomba fijery ivelany ny itenenako an'izany. Fa ny zava-misy anefa de ny hoe misy ny fikorontanana. Le endrika fikorontanana zany de ny hoe misy mpianatra mitaraina fa tsy tafiditra ao anatin'ilay lisitra ny tokony ho mahazo izy de veromaina lany fotoana ary lasa miteraka fahasorenana zany zavatra zany ary misy lonolony aterany ao anatin'ilay izy. Dia isorohana ny zavatra tahaka an'izany ny fiheverako azy de ny hoe io le nambarako teo io hoe mila fanomanana ny zavatra rehetra, rafitra, fomba fiasa, fitaovana, enti-manana ary fanomanana ny sain'ny olona mandray an'ilay izy. Mitaky fotoana izany. Eo amin'ny tontolo ny fanabeazana, fampianarana indrindrindra, taona maro no efa niseharany tena tao anatin'izany, dia zava-dehibe foana izay le hoe fanomanana izay indrindrindrindra ny fanomanan-tsaina. Ny olona inga amin'ny ankapobeny tena toe-tsain'ny olona amin'ny ankapobeny zany tsy hoe toe-tsaintsika malagasy ihany zany fa saika ny olona ny olombelona rehetra de zany eo anatrehany zava-baovao dia na misalasala ny olona na tonga de mitsipaka ny olona na misy ny tonga de miroboka fa iny le miroboka iny nefa akavitsiana ihany ary misy ny tsy mirara zany fisiny zany fihetsika eo anatrehany zava-baovao zany de tokony ho voajery foana rehefa mitondra zavatra anankiray fa tsy azo anaovana itsin-dalana fotsiny lay izy mba hialana am'le mety ho tsy fahatongavana na tsy fahatratrarana am'le tanjona tiana ho tratrarina hoe miroso anao de avy eo miverina zay de fa faty antoka be, faty antoka eo amin'ny volalany, faty antoka eo amin'ilay zavatra hafa rehetra zay tsy mifanaraka amin'ny zavatra nandrasana. Miresaka rafitra tsika ty resaka ihany koa makasika ny ataontsika hoe rafim-pampianarana amin'ny ankapobeny, rafim-panabeazana eto amintsika amin'izao fotoana izao maro ny fitarainana amin'ny feo samihafa enina ho entin'ny olona any ambadika any amin'ny resaka hoe mila hovaina zay fanovana zay nefa efa araky ny voalazanao teo mitaky zavatra le zavatra telo teo. Manahoana ny ataontsika hoe fahitanao ny makasika an'izay rafitra ny fampianarana amin'ny ankapobeny na ny fitaovana ihany koa tafiditra ao anatin'izay tiako resanao anatin'izay satria maro ny ataontsika hoe sampam-pampianarana misy fikarohana ao anatin'izay na miresaka teny na miresaka ataontsika hoe biolojia ohatra. Manahoana ny fahitanao an'izay ho antsika eto Madagasikara? Misaotra anao amin'izay fanontaniana izay, fanontaniana sarotra zany, fanontaniana mavesa-danja zany. Sary anankiray no anombohako ny famaliana ny fanontanianao ary isariako ny saina maneritreritra ny mpanaraka n'izao fandarana izao. Ina le sary? Misy ankizy anankiroa zay mitovitovy taona andeha ataontsika hoe eo amin'ny 9 taona 5 taona eo. Ny anankiray ankizy Amerikanina. Ny anankiray ankizy malagasy. Za tsy hiteny hoe malagasy eto an-drenivohitra zany izy avy de ankizy malagasy de atao any ambanivohitra ohatra zany. Ina zavatra misy? Io ankizy Amerikanina 9 taona 5 taona io ny kilalao lalaovina de efa zavatra numerika daholo ary efa mitaiza sy mandrafitra mihitsy ny fisainana. Fa ity ankizy malagasy amin'ny tontolo ambanivohitra anankiray
inona ny zavatra lalaoviny ndeha atao tsy atika teo ambany vohatra fa eto andrenivohitra ihany fa somary toerana lavitavitra. Kilalao manosika briky, tomobile briky. De azonao an-tsaina avy hatrany ny elanelana misy. Mety hitensika ary lojika zany. Hoe ny Amerikana nefa lasa lavitra be. Fa isika mbola izao no misy antsika. Fa ny tokony ho valiteny koa nefa izakilan'izany de zao. Ny Amerikana na ny Sinoa na ny Européana na ny Japonais zay firenena mandroso be zany ndreo voatanisy ireo. Tsy avy hatrany ange ireo firenen'ireo de nandroso be tahaka zao. Fa nisy dingana no lalovany. Ary zay dingana no lalovany zay dia vokatry ny fanapahan-kevitra teo amin'ilay firenena. Vokatry ny fanapahan-kevitra tsy de hoe nataony mpitondra an'ireny firenen'ireny ihany, fa lay safidin'ilay olona amin'ilay firenena mihitsy safidy androso, safidy hiavitra. Fanapahan-kevitra ny ombonana mihitsy zany. Ho an'ny firenentsika, raha miresaka momba ny fanabeazana ianao teo, de ny zavatra hitako teo amin'ny tantarany Madagasikara, amin'ny mampandalina tantarany tenako, dia misy mandrakariva ilay hafanampo, manapa-kevitra, de manapa-kevitra tokoa. Endaontsika hanao an'izao, raisiko ohatra. Rehefa tsaroana ho navesatra loatra ilay tarazon'ny rafi-pampianarana ny lovana tamin'ny fanjanahantany nandritra ny repoblika voalohany zany ka ny antsoantsona taty amin'ny taona 2017 hoe sekoly miangatra. Ary nitarika ny fiongandan'ny fitondrana repoblika voalohany zany. Fanapahan-kevitra ngezabe nge ny ametraka ny hoe fanagasiana ny fampianarana. Fanapahan-kevitra ngezabe zany ary naharesy lahatra olona maro hoe tena tonga tokoa ny fotoana ity ny vahaolana. De nirosony zay. Fa izao tao anatin'izay le firosona tamin'ny fampiarana n'le fanagasiana izay, tsy fanagasiana ny fampianarana fotsiny, fa fanagasiana ny toe-karena, fanagasiana ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny. Zany hoe nisy hampom-pirenena tena ny fo tao. Ary de tena nyroso tokoa le izy. Fa tatoriana indray, nisy zavatra hafa indray nitranga, de nalevina indray ny ary nabokaina mihitsy aza hoe fototry ny fahavoazana. Ady hevitra hafa moa iny. De misy fahatairana indray aty voambony aty aorindrina aty dia misy fanapahan-kevitra hafa indray dia irisona. Inona ny tiako hiaviana? Tiako hiaviana zany de zao. Ny fanapahan-kevitra raisika tao amin'ny firenena de zao. Fanapahan-kevitra tsy mitarika ho any amin'ny fitohizan-javatra amina vanim-potoana lava, fa fanapahan-kevitra nateraky ny fahatairana teo amin'ny fisehoan-javatra anankiray. Hanika tsy tena misy zavatra iorenany, fa taitaitra tsika de ndao anao an'izao, taitaitra tsika de ndao anao an'izao, dia tsy tena misy vina zany. Ary zay vina zay zay ny hitako hoe tena olana eto amintsika. Tsy olona io, tsy fitaovana io, tsy vola io, fa le tena hoe fahalalantsika malagasy hoe inona le ilaintsika. Mila manontany tena amin'izany tsika hoe inona le ilaintsika eto amin'ny firenena. Te ho tonga inona isika? Ary izay nivaliny zany fanontaniana zany dia misy zavatra mitaky fiombonana, mitaky fifanantonana, ary mitaky fahatserovan-tsaina, fahatserovan-tena mihitsy. Raha isika ohatra ny zareo tao Rwanda, zareo tao Rwanda nanjakan'ny ady an-trano ny famono ny samy Rwanda, fa tonga saina izy ireo hoe fa nahoana sika no ohatr'izao, fa nahoana sika no ataon'ny vahiny ohatr'izao, fa nahoana sika ny miady ohatr'izao. De hitanao ny zavatra misy ao Rwanda, fa rehefa ny fo le firenena dia teraka le fifanantonana, de lasa afaka ny fampife, de lasa afaka ny fampandroso, de lasa samy saro-piaro amin'ilay fandrosony le firenena, de lasa
io roa-nda hitantsika miazakazaka ny fandrosoany. Ny fahitako azy zany maranako an'iny valiteny iny de zao hoe mbola tsy tena mifo isika malagasy. Taitra fotsiny tsika fa tsy mbola mifo. Zay. Taijavatra fotsiny tsika fa tsy mbola mifo. Ho avy ngamba ny fotoana. Mety ho tsy amin'ny andro avelomako, mety ho tsy amin'ny andro avelomanao koa ngamba am'izao andro avelomanao zao, fa za mino fa ho avy ny fotoana hifo tanteraka ity firenena ity, ka tena hahalala hoe inona le ilaina ary hoaiza izy. Mino an'izany a. Maromaro ny zavatra notanisainao teo a, tsy matsiaro ve nareo amin'ny mampandalina tantara, mpanabe sady mpampianatra, manana anjara biriky amerina sy anaitra an'le olona afahany manana an'izay toe-tsaina zay hoe tia kosa raha tia ny hita fanoentina hoe tsara hoentina afaka hampandroso, tsy aleo ve tsara iverenana na hotohizana na ataontsika hoe izozona eo zany le hevitra afahana manatratra an'izay mahatratra an'izay tanjony zay. Marina de marina zay voalazanao zay ary misy angeny miezaka amin'izany. Iarahantsika mahita ny fahasambato-toetra amin'ny fiarahamonina ankehitriny, ny fahalovan'ny toetra, ny fahasamban'ny toe-tsain'ny olona, iaraha mahitsy zany manjaka zany, kolikoly, ny alatra, ny vonoolona, ny erisetra, ny tsy fahamarinana amin'ny endrika samihafa, ny fijangajangana, ny vokatry ny fitiavam-bola, mitarika makany amin'ny zavatra tsy isan-karazany. Zany zavatra iainana. Fa raha izany no jerena de tena hoe efa tena potika sy loha tanteraka mihitsy menakavy. Kanefa ny zavatra hita de zao. Any rehetrarehetra any a mbola misy olona tsara. Mahita an'izany sika. Mbola misy olona tsara any rehetrarehetra any. Ary reny olona tsara reny a mbola manao zay azony atao reny. Hitantsika ohatra ny amin'ny hoe misy ange fikambanana samihafa, ao ireo fiarahamonim-pirenena, ao ny fikambanana mpitaiza sy mpanabe tanora, na miankina amin'ny fiangonana zany na tsy miankina amin'ny fiangonana. Misy ny fikambanana samihafa zay manao zava-dehibe io le fanabeazana sy fitaizana io. Mahafohy fotoana, mahafohy tena, mahafohy vola, mahafohy fananana mikarakara. Ary ny fisindreny olony reny no mbola azahoana toky fa ny hoe mbola misy miazona ihany ilay fahatsarana zay tokony toetra. Ary miasa reny olony reny, miasa reny fikambanany reny, ary ny voafafiny reny fikambanany reny dia misy ny loha, misy ny voageja tsy afaka maniry loatra, fa misy koa nefa ny tena mitsimoka. Ary zay no mahatonga ny hoe, zay no mahatonga amin'ny teny hoe ho avy ny fotoana hifo ty firenena ity. Satria tsy de loha avokoa akory ren'ilay voafafiny ny olona mbola mihevitra ny azo atao fanarenana an'izay tokony ho harenina ireny. Misy an'izany eto amintsika. Misy ezaka fanarenana zany zay atao, na de mety hoe sarotsaron'ilay faharatsiana etsero aza izany zavatra zany. Misy za ary miotrika miasa mangina any reny olona samy hafa reny. Eritrereto nge raha mijery vaovao sika amin'ny televiziona na mihaino radio, amin'ny radio zany mamaky gazety, de filazana loza, filazana zavatra mahatsiravina etsero zany miazona ny sain'ny olona. Fa any ambadika rehetrarehetra any misy zavatra mandeha koa any, misy zavatra mandeha any zavatsoa. Any anivy ny fiarahamonina any. Mety ho zavatra vitsy, mety ho zavatra kely, mety ho zavatra maivana, kanefa reny lay fototry ny ho avy. Zay ny azoko amalina azy. Amin'ny resaka an'izay handroso iantsika, amin'ny resaka an'izay resaka fahalovana sy ny ataontsika hoe toe-tsaina, volena sy ny hoe fa mantsimoka eto amintsika amin'izao fotoana izao malaza. Raha zay ny afaka ilazako anazy mirongatra angambany zay kokoa ny resaka tsy fandriampahalemana amin'ny resaka fitsaram-bahoaka, vonono latsy, vonono lery. Manahoana ny fahitanao inona le tena antony mahatonga andreny amina mahampanabe mpandalina ny tantara ihany koa. Ny fahitako azy de ny fahantrana. Zay antony lehibe fototra zay, le fahantrana. Le endrika ny fahantrana eto amintsika mantsy de misy endrika anankiroa. Ny endrika voalohany
de ny fantrana hitavatana hoe misarigny bourdamba le olona tsy manana ny koanina izy a tsy manana trano fonenana izy a tsy manana asa ivelomana izy a kely fidiram-bola izy na tsy misy mihitsy dia endrika fahantrana izay hitavatana fa ny endrika fahantrana faharoa de le fahantrany saina zany hoe lay fanekeny lay olona fa tsy afaka ioatran'izay fahantrana misy azy zay izy lay fanekeny le olona n'lay fahantrana zay misy azy raha kisarisary no andraisantsika azy de ny hoe nahantry dadabe dada fa diranovana za koa zany farahidina zany hoe le toetsaina manaiky mandova fahantrana ka tsy mieritreritra intsony hoe azo atao ny miala amin'io fahantrana io izay le endrika fahantrana faharoa ary io le endrika fahantrana lalina ary zay le fahantrany saina izay a io le mahatonga ny maro amaolana amin'ny fomba tsy de mendrika loatra hoe aizanao hitana hanina an'io ndao angalatra zany hoe manafoana n'lay fahamendrehana zy lay hasina maolona lay saina mahantra de tsy manana n'lay fieverana n'lay ataontsika hoe sotoavina na le fitandrona ny hajan'ny tena sy ny hajan'ny hafa ny hasin'ny tena sy ny hasin'ny hafa ary tsy miraharaha itsony zany atao hoe sotoavina tokony mbola ho ajainy zany fa dia zay ahafahana mamahan'le olana eo no eo zay no ale de mangalatra na mandroba na mamon'olona satria zay le vaolana aingana be de maro ny olona no tahaka an'izany ary io misy ambaratongany misy le tena hoe alabotiny fisehony hoe mangalatra mangazon'olona izy na mangalatra vinalin'olona izy miaraka amin'ny ao anatiny zavatra misy zay fa tsy zay ihany akory lay hoe toe-javatra misy fa miakatra amin'ny ambaratonga ambonimbony tokoa io rehefa zatra an'izay le olona de lasa mitambatra ho fikamananjiolahy mihitsy raha izay zavatra faharoa de zao eo amin'ilay fahalovantoetra dia tsy lay fahantrany saina fotsinitsony no mitarika makany amin'ilay fanaovan-dratsy fa ilay fahafoanan'lay fieverana n'lay fanahy maolona mihitsy zay zavatra ngezabe zay fahafoanan'lay fieverana ny fanahy maolona ao anatin'lay tenan'le olona anankiray zany hoe tsy mandeha amin'ny feon'ny fieritreretantsony izy tsy voafehny feon'ny fieritreretantsony izy fa tena mandeha araka ny filana mahabiby azy lay filana mahabiby zany hoe tsy lay olombelona afaka mandanjalanja ny ataontsony no ny fananany fanahy ahafahany manao an'izay fa no lay izy bakiony ny filana ao anatiny inona moa lay filana resahako za mila manan-karena za mila manana an'izao za mila manana ny ritsy ahoana ny ahafahako manao an'izay alaiko ny tomobily ny anindry ataoko an'izao ry ataoko an'izao ry foana lay fandanjalanjana ny mahamety sy ny tsy mahamety an'izany fa ny fanomezako fahafaham-po izay filana ao amiko zay ny mamaky ahy de zay ny mahatonga ny hoe manjaka ny fanotikidionam-bola manjaka ny kolikoly manjaka ny fanapara-pahefana atsiro satria foana lay fanahy maolona zay ny zavatra misy ary eo anatrehan'izay rehefa misy olona tratra manao an'izany fihetsika miopefy eo amin'ny fiarahamonina zany ohatra olona tratra nangalatra koa dia mifatratra ao anatiny iny mpangalatra koa tratra iny ny hatezeram-bahoaka lay lonolony ao anatin'ny olona inona ny mahatonga n'le lonolony ao anatin'ny olona te hitroatra izy kanefa tsy afaka manao an'izany te hanao anitsy izy kanefa tsy afaka manao an'izany de ao izy ny manampatra ny atezerany dia raisy no fahafaham-pony ny fanampotehana n'iny olona zay everiny fa azo anaovana an'izay iny zay le izy de misy zavatra be dehibe ao ambadika izany ary lasa mamboly toetsaina tia mamaly faty na tia manimba zay zavatra zay de jereo eo amin'ilay fomba fitenin'ny olona ny hoe amboarinay a ataonay an'izao a ataonay anitsy a
lasa tsy afaka mifandamina intsony sika. Misy rafitra anie natao andaminana ny disadisa-piarahamonina hoe ty misy tratrany mangalatra de inona ary no atao eo anatrehan'izany. Raha olo-pirenena tena hoe tonga saina zany de mahafantatra hoe zao no tokony atao. Fa ambonin'izay nefa fahatelon'izany n'olona tsy fahatokisana intsony izay rafitra natao nde atao hoe andray an-tanana ilay mpangalatra zay hoe fitsarana ny resahako eto zany n'olona tsy fahatokisana an'izay intsony de lasa tonga de manam-patena ny olona hoe ataovy an'izao zay nefa tsy tonga de hoe vahaolana foana fa miteraka olana indray aza satria rehefa ampiarina ny lalàna de le olona nanao n'le fitsara-bahoaka indray ny voagidragidra avy eo hoe ianao koa namono olona tia nisy olona nangalatra fa ianao namono olona de lasa vao mainka raha tsy milamina zany. Hitantsika ny zavatra nitranga de eny amin'ny Danikongo de raha antsika mahafantatra ny zavatra hoe asa moa zay nefa ranireny aloha zany hoe manaona sy manahoana fa de hoe nisy fanadihadiana natao mbola tsy fantatra zay toy fa irariana hoe fantatra ny fiafaran'ireny fa ny fisian'ireny zavatra tsy fata-piafaran'ireny vao mainka koa manamafy an'ilay tsy fitokisana ilay rafitra raha fitsarana ny resantsika ary io fitsarana io zavatra ngeza be io. Marina de marina zay voalazanao zay satria isan'ny antony voalaza matetika ny hoe tsy mahatokony fitsarana ntsony, tsy mahatokony mpitandro ny filaminana ntsony fa eo ihany koa ny amin'ny ilany avy aty amin'ny fitondrana ihany koa satria miresaka fahatrantsika isan'ny antony anankiray mahatonga an'ireny trangana fiarahamonina mifamono ny resaka feno abibiny tsy mahavita ny andraikitra apetraka amin'ny ihany koa ve zany fitondrana satria zay le izy hoe tsy mahatoky ny fitsarana ny olona ny fitondrana nefany isan'ny tokony hoe amin'ny vahoaka izay hoentiny mahatonga an'le hoe fahatrana tsy vitany ve zany ny andraikiny. Raha ny zavatra misy teo amin'ny tantaran'i Madagasikara de hatrany amin'ny repoblika voalohany io resahako io fa tsy handeha lavitra any amin'ny hoe taonjato faha 9 sy ny tany aloha fa zavatra nisy foana zany. Ny zavatra hita teo amin'ny tantaran'i Madagasikara de zao zavatra nisongadina be foana ny fisiany antsoina hoe fanapara-pahefana. Ary zay le fanapara-pahefana zay dia miseho amin'ny endrika hoe ny olona manana fahefana amin'ny ambaratonga misy azy ary zany nge tena manomboka aty amin'ny manam-pahefana akaiky atsika rindra de ny sefoko tany zany sy ny mpiara-miasa aminy hatrany amin'ny faratampony. Tany amin'ny repoblika voalohany de anisan'izay niteraka anisan'izay afa-tsy hoe zay ihany akory anisan'izay niteraka ny fihetsem-bahoaka tamin'ny avrily 2 avrily 1970 izany toe-javatra zany satria nahatsiaro ireo vahoaka tany Androy fa izy efa tratrany kere tamin'izany fotoana zany mbola ararotiny reto le mpitaketra tamin'ny fotoan'androny no hoe raha ariary ny tokony ho alohany dia mihoatra an'izany no takiana aminy miaraka amin'ny levilevy sy ny fanapara-pahefana amin'ny endriny samihafa ary lasa niteraka ny lololony sy fankalana be tao amin'ny zareo tany atsimo. De raha antsika mahita ny zavatra nitranga tamin'ny 1 aty amin'ny repoblika faharoa dia hitantsika ny zavatra miseho teo amin'ny hoe fanapara-pahefana amin'ny hoe rehefa ao anatin'ny antoko sala am'izao de mahazo avaram-patana hanika malalaka dolo ny lalana any amin'ny fitsarana rianana ary raha misy zavatra tsy mety atao satria no ararotina ihany koa ireny fananana fahefana ireny nanaovana zavatra tsy mety araka ny lalàna dia voasarotsarona nisy foana zany zay endry zavatra zay ka miresaka momba ny hoe mpitandro ny filaminana ianao de zavatra mita anke zany misy olona io ny tonga amin'ny hoe ny madinika rehefa tratra de mitondra faisana fa ny lehibe rehefa tratra de afaka maina fa nahoana moa reny lehibe tratra ireny no afaka maina ary nahoana reny lehibe manao adalany reny na manao tsy fahamarinany reny no tohatra ny tsy misy manohitohina azy zay le endriky le hoe fanapara-pahefana lava-tanana ady zero dia lasa matoky tena dia lasa mitohy foana eo amin'ilay fanaovana n'ilay raha ka nampitandro ny filaminana na olona ivelany mpitandro ny filaminana de ahitana zany endry zavatra izany zavatra mampalahelo ane zany
mampalahelo zany raha ny tokony ho izy mantsy de zao raha mijery sika ohatra ny hoe fomba fiasany any velany dia za tsy miteny hoe tonga lafatra fa mba misy kosany andeha atao hoe fahamatorana eo amin'ny fomba fitondrana raha ary lay fananany olona tompona andraikitry ny filaminana lay saina hoe izy natao hiaro ny rariny sy ny marina de zavatra lehibe zay fa ny olana aty amintsika nedy zao lay saina zay miorina ao anatin'ny olona manana andraikitra natao hiaro an'izany rariny sy ny fahamarinana zany matetika angetsy de zay tsony fa miankina amin'ny hoe tombontsoa ho azony tena no amaritana no fietsika eo anatreny le toe-javatra mitranga hoe tia misy tranga fandikan-dalàna za tompona andraikitra natao hampiatra ny lalàna inona ny tombontsoka ao anatin'io zany no mibaiko fa tsy le hoe fiarovana n'le rariny sy le fahamarinana ka na inona zavatra mitranga dia tokony ho izay foana ny fomba hijoroako hoe miaro ny rariny sy ny fahamarinana rehefa ao zay toe-tsaina izay dia ataoko fa mandaminy zavatra betsaka zany fa za tompona andraikitra lehibe ohatra raisiko ohatra zany tompona andraikitra lehibe eo misehitra am'izany hoe fiarovana ny rariny sy ny fahamarinana zany fa misy mandona mitondra fonosam-bola matevina de matevina iny ady efa mivaroraka iny ady efa miva de makaiza le rariny makaiza le fahamarinana zay saika nijoroko nampanginiko ary zay le nambarako tary aloha hoe foana lay fanahy maha-olona ao amiko ary zay fahafoanany lay fanahy maha-olona mandanjalanja zay zany nitera fototry ny olana maro eto amintsika somary ho avelantsika kely eo makasika an'iny Andriamatoa Arilala Ranjatoery iresaka makasika ny fifidianana satria taona 3 hiditra ao anatin'izay kion-dalana lehibe ahafahana manarina sy ataontsika hoe miala amin'izao fiainana zay mampikaikaika ny vahoaka zao isika manaona ny fahitanao ny fizotrany amin'ny akabeany amin'ny mampandalina tantaranao amin'ny mampampianatra sy mpanabe ihany koa ny amin'ny resaka fitezanana toko politika tsirairay avy misy eto Madagasikara ataontsika hoe olo-pirenena ao anatin'izao mialohan'ny hiatrenan'ny fifidianana zao misy lafin-javatra 3 avaliko an'izay fanontaniana zay ny voalohany de zao eo amin'ny tantarany Madagasikara raha tsy andeha lavitra isika fa andeha atao hoe ny taona 90 ny makaty de zao tamin'izany fotoana zany nisy ny antoko PSD nisy ny antoko AKFM antoko ny congrès sy ny fahaleovantena ny Madagasikara parti social démocrate antoko teo amin'ny fitondrana ny antoko PSD na orony tsiranana tany mitona 1970 ny AKFM ny orona tany Tomasina tamy 1970 mpanohitra niaraka tamy monima zay tarihany Monjajona reo antoko anankiroa reo Monjajony monima sy ny AKFM dia nijoro tamy fanoherana tam'izany fotoana zany ary ny antoko PSD teo amin'ny fitondrana zay fisiny fanoherana zay de nampisongadina kosa nefa ny fahasamefankevitra fa tao anatin'ny fifanajana zay zavatra ngeza be zay tao anatin'ny fifanajana ny fanandrina tamin'ny fifidianana foana ireny antoko reny fa tao anatin'ny fifanajana ary reny antoko reny raha isika ohatra ny monima sy ny AKFM dia anisany zay nisongadina tam'izany ny fanabeazana politika averiko tsara hoe fanabeazana politika ho an'ireo mpikambana tao anatiny anka mpikambana tamin'ireny antoko reny dia olona resy lahatra olona niaina n'le foto-kevitry ny antoko le ideolojian'ny antoko zany teraka tatorindriny ny antoko MFM mantarihana Andriamatoa manandafy rakotrindriny de nandovan'izay ihany koa ary niainana zany hoe fanabeazana politika zany ka tsy mahagaga raha ohatra ka natanjaka ara-potikevitra ireny antoko tam'izany fotoana zany reny raha isika ohatra ialako tsiny raha miteny an'izany fa efa samy maty daholo moa ry zareo de tenenina zany fa nisy vazivazy nge nataon'ny filohan'ny MFM tam'y fotoan'androny manandafy rakotrindrina hoe ny fitondran-dratsiraka
filoratsiraka tamin'izany fotoana zany no namatsy vola ny fielezan'ny MFM. Ny antony tsotra de zao, ny MFM nanana ny fomba fijeriny de atao hoe nanohitra ny fitondrany zany, ary de maro tamin'ireo mpikatroka reo mpikambana MFM no mpampianatra no nalefa nafindra toerana tany ambanivohitra lavitra be tany, hoe famaizana an zareo zany. Fa noho ilay mpikambana MFM zay resy lahatra tamin'ilay foto-kevitry ny antoko, de tsy niraisy ny ho zavatra hoe famaizana zany amin'ny mahafamaizana azy, fa de no ararotin'ilay fandehanana lay namondrana toerana azy tany ambanivohitra tany, nananganana sampan'ny atoko. De reo mpiasa-mpanjakana ro mpampianatra MFM reo lasa tany, ny fanjakana no mandony karamana, fa izy manao ny asa politika ny antoko akoatra ny asa fampianarana zay ataony, de nitatra ny antoko MFM. Fieritreritra zany zavatra eo amin'ny tantara zany amin'ny zavatra misy eo amin'ny fiainan'ny firenentsika ankehitriny. Ya, dia zay ny lafiny voalohany le hoe fanabeazana politika. Ary raha vao mitentsika hoe antoko politika de fifidianana ny eo anatin'izany, satria na mahantoko politika ny antoko politika de ny fikendrena zay ahazo, zay azahoana ny fahefana, mba hananana toerana mpitondra azona mampiatra ny foto-kevitry ny antoko eo amin'ny fitondrana n'ilay firenena. Fa rehefa antoko politika tsy manana an'izany eritreritra zany de mijanona ho fikambanana tsotra fotsiny, fikambanana mpanao asasoana tahaka an'izany. Zay fanabeazana politika zay zany zay zavatra ngeza be anankiray. Hatreto dia tsy de mahita an'izay eo amin'ny tontolo politika eto amintsika, fa lay fikambanana politika misy eto amintsika de fikambanan'olona zay fomba fijeriko amin'ny fandalinana natao zany de fikambanana olona zay mirairay hevitra ary manao zay azahoana ny fahefana, ary dia rehefa tonga eo amin'ny fahefana, tonga eo amin'ny fitondrana dia manao zay tiana atao, manabe paosy sy ny tahaka an'izany zany ny zavatra kendrena. Ary ny zavatra nisy tao anatin'ny ndeha atao hoe 20 taona faraparan'izay dia nanamarina an'izany zavatra zany. Lasa tsy fikendrena n'ilay hoe hanasoavana ny firenena, hitarihana ny firenena amin'ny fandrosoana tokoa lay fanaovana politika, fa fomba entina manatanteraka karazana afera zay. Ary dia lasa fikambanana mpanao afera zany ny akamaroany lay mpanao politika. Zay ny lafiny voalohany. Lafiny faharoa dia eo amin'ilay olom-pirenena. Amin'ny ankapobeny tsy de misy ene fitaizana sy fanabeazana olom-pirenena amin'izany maha olom-pirenena zany eto amintsika, ny hoe firy amintsika malagasy mo manerana ny faritra rehetra no namaky ny lalam-pandrenana. Firy amintsika le lalam-pandrenana ny fandimby, fa rehefa misy fitsapakevim-bahoaka aty ny lalam-pandrenana lany io. Raha isika ohatra hoe tamin'ny esoriko le tamin'ny 20 iny tena manokana iny satria tsy nivanda gasy rehetra no nifidy. Fa aty amin'ny repoblika faharoa nanangana ny repoblika demokratika Madagasikara sika tamin'ny 570 noho ny lazan'ny filoratsiraka tamin'izany fotoana zany de nekena avetrany lay lalam-pandrenana. Fa firy moa ny tena namaky, ny vakina atao amin'ny radio, ny boky mena, fa de mahafinaritra mandeha ny repoblika aty aoriana tamin'ny andro ny repoblika fahatelo. Zay nanaovana fionam-be-paritra aloha, namolavolana le vina mpiarahamonina, nateraky lay fihetsem-bahoaka tamin'ny 2.50 sy inona izy, de 2.50 fionam-be-paritra février sy ny sisa. De ny afara tamin'ny fionam-be-pirenena tao be filoha, de nivoaka tamin'izay volavola andalam-pandrenana. Dia ekene nandeha repoblika faefatra taona 10, io le repoblika fahatelo zany nisy fanovana samy hafa natao. Repoblika faefatra 10 ny lalam-pandrenana mitondra atsika amin'izao fotoana zao. 700 ny olona no nanao eny, 250 ny olona no nifidy ekena. Fa firy namaky an'ilay izy. Ve
olo-pirenena mamaky an'lay lalam-pandroenana, ary ho an'izay namaky impiry, ary ho an'izay namaky impiry nahazo ny zavatra resahana ve. Fa fantatsika dioriana misy olana mitranga any zany lay zavatra anankiray dia ny fanaovana an'izany zavatra zany nefa de hoe tafiditra anatin'ny fanabeazana olo-pirenena, mahafantatra ny ataony zany olo-pirenena. Mandeha ny fifidianana, le olo-pirenena ve mahafantatra n'le fidiny, inona le fidiny, iza le fidiny, raha vao hoe iza de olona zay, inona le fidiny, foto-kevitra. Ho antsika fandinehako ny tantarany Madagasikara hatramin'izay dia saika tsy hevitra ny fidina fa tsangan'olona, hatrany hatrany tsangan'olona. Ry mety amiko ry ry indray tsy miheno an'io aninina zavatra tenenina io, tsangan'olona. Ary izay le filalaovana tsangan'olona zay miaraka amin'ny kifetifety isan-karazany sy ny fizarazaran-javatra samihafa dia maharevo. Zay ve le olo-pirenena ifidy. Mampanontany teny zany, de firenena tahaka n'inona zany no ivoaka ao anatin'izany. Fa tsy maintsy ho zavatra manahirana no teraka zany. Rehefa tsy mbola olona sy foto-kevitra ny resahana, maharesy lahatra ny olo-pirenena, ary olo-pirenena mahafantatra ny ataony, satria no beazina ao amin'izany manomboka any an-tsekoly, dia misy zavatra mbola nahirana hatrany hatrany. Tsy ho vita indray mandeha nefa izay, fa misy ezaka tsy maintsy atao. Ny zavatra fahatelo farany de ny hoe tena hanao fifidianana tokoa ve tsika. Fanontaniana ngezabe zay, tena hanao fifidianana tokoa ve tsika. Zay le izy. Ny zavatra misy de ny hoe sahirana ny voameram-pirenena maleo tena manomana fifidianana amin'ny hoentimanana zany amin'ny lafiny ara-bola, de lasa mampanontany tena hoe tena izy tokoa ve le fifidianana. Ny antony faharoa mahatonga amin'ny teny an'izany dia misy koa no mitaky hoe avao zay aloha io lalam-pifidianana io, fa sao de anahirana io. Zany hoe misy toe-tsaina, misy saina mbola tsy vonona koa zany ao anatin'ilay fietrenan'le fifidianana hoe sao de anahirana io, aloha misy zavatra tsaratsara kokoa sy etsetra 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 etsetra. Ka zany rehetra zany mampanontany tena ny amin'le hoe isy tokoa ve le fifidianana sa tsy isy le fifidianana. Ny rariana ho amanokana zany de ny hoe ho afaka mifandamina isika mianakavy de ho afaka mifandrindra isika, fa tsy mahasoa ny firenena intsony ny fikorontanana. Zay indrindra hoe ifampidinika ifampiresaka mahakasika ny fiainam-pirenena foana ihany ao anatin'izay tombotsoa ho an'ny Madagasikara. Manahoana ny fahitanao ny resaka fikaonan-dom-pirenena, zay hiazaka zany atoko politika maromaro moa zany, eo ihany koa ny FFKM izay anatanteraka an'izany amin'ity farany volana ity amin'ny alalan'ny resaka fifampiresahana amin'ny lehibean'ny faritra sy ny ohatran'izay aloha. Fa ny tiako antanina mahakasika an'izay hoe fifampiresahana matsapa ihany koa ny eo anivon'ny fitondrana, satria izy ireo no andrasana anga amin'izao fotoana izao, satria raha ny avy aty amin'ny fanoherana efa miantso ihany ny firaisamon'om-pirenena sy ny maro hafa efa miantso, fa ny eo anivon'ny fitondrana no ataontsika hoe mbola mianahana anga tsy mamaly an'izay antso zay. Manahoana ny tena hoe hery lehibe hoentin'izay ahafahana mandamina an'le fifidianana ve sy ny hoe mba tsy hisian'ny savorovoro araka nefa voizin'ny mpanao politika sy ny firaisamon'om-pirenena. Ya, misaotra anao amin'izay fanontaniana izay. Fomba fijeriko mampandalina tantarany tenako dia ny fanaovan'ny fitondrana ny fandimby nanomboka any amin'ny repoblika voalohany io. Fanaovan'ny fitondrana na ny mpitondra fanjakana amin'ny fandimby be marenina de tsy maintsy miafara amin'ny krizy. Na iza mpitondra nanao be marenina, zany hoe tsy ny haino zay tokony ho nohenoina ary nandray fanapahan-kevitra mifanandrify amin'izany, dia tsy maintsy niafara tamin'ny krizy. Ary de fantatsika ny hoe krizy tahaka ny ahoana, krizy politika, lasa krizy sosialy, krizy ekonomika sy ny sisa, ary potika ny firenena. Ka za de mihevitra hoe ilaina foana ny mifampiresaka, fa tsy mandamin-javatra ny fifandonana, tsy mandamin-javatra mihitsy ny fifandonana, ary tsy tokony ho atao mihitsy ny miziriziry hoe ity ihany ny anay na ity ihany ny anay. Tsisy tompon'ny fahamarinana zato isan-jato isika,
fa io ny tonga amin'ny fitenenana fahendren-drazana malagasy hoe ny hevitry ny maro mahatakadavitra ary io iverenako amin'le zatra nambara tery aloha hoe mila mifanatony isika de mifampiresaka dia mifamboraka hoe inona marina tokoa ny ao an-tsaindry inona ny ao an-tsaindry misy ny olona nge manana ny zavatra marina io renany zay tsy voatery mitovy amin'ny hafa dia ny fifanenana zay no ahafahana mijery hoe aty ny lalak'izorana zay le izy za manokana mieritreritra hoe ny mpitondra fanjakana am'izao fotoan'izao tsy de tokony anana ny amin'ny hoe isy anao an'izao na isy anao an'izao satria izay le fifampiahiahiny zay nge manimba zavatra ary ny ao anatin'ny fanoherana koa dia tokony hevitra mandrakarivany hoe inona ny tena mahasoa ny olona inona ny tena mahasoa ny firenena ny korontana ve ny mahasoa ny firenena sa ny fifandaminana tokony samy resy lahatra am'zany zany hoe misy fanetretena tokony ananana ny andany sy ny akilany zany ao anatiny zany zavatra any ampandeha ary alavorary lay fifanantonana fa raha ohatra ka le fifanantonana hitondra makany amin'ny fifanasana vangindray dia tsy andeha am'loniny zany raha ny fifidianana nisy ene tao anatin'ny fotoana lavalava zay dia hoe repoblika rahatsika hoe repoblika ny fahatelo ny makaty fifidianana tsy lalam-pandrenana ny resahako fa fifidianana olona filohan'ny repoblika tsy de azo everina ngeny hoe laniny maronisa ny filoha zay lany nanomboka tao anatiny zay resahako zay repoblika fahatelo ny makaty fa inona moa te antsotsika hoe maronisa ity raha fifidianana ny resahantsika ka mahatonga ny hoe mila fanatony sika mandamin zavatra alay vo anyeritreritra ane hoe rotapitrisa nisan'ny mpifidy voasoratra anarana dia io vahoaka rotapitrisa mpifidy voasoratra anarana io dimapolo isan-jatony ihany ny tonga mifidy zany hoe ray tapitrisa tonga mifidy mandatsabato ary raha isika ohatra hoe ny vato ny mahazo ny sala mahazo ny sasamanila zany amin'ny platsako fidiana de tonga de alany kanefa tsy misy an'zany fa misy foana fidinana faharoa amin'ny ankapobeny ny tamoroso roa arivo no tsy nisy an'zay dia raha isika ohatra hoe platsako fidina anankiray mahazo vato valo hetsy sy ray tapitrisa de vato ny kandida anankiray mahazo de ataontsika hoe roa hetsy sy ray tapitrisa de reo anankiroa reo zany no anao fidinana faharoa lay nahazo vato valo hetsy sy ray tapitrisa de efa tsy maronisa am'le mpifidy ane zany de mandeha fifidianana fidinana faharoa de miakatra kely lay valo hetsy sy ray tapitrisa lasa andeha ataontsika hoe ray hetsy hatray sivy hetsy sy ray tapitrisa ohatra de le iny zany ny lany sivy hetsy sy ray tapitrisa amin'ny dimy tapitrisa am'le dimy tapitrisa raha mbola misy tsy hifidy ndraiky io mety ray tapitrisa tsy mifidy fa efatra tapitrisa sisy zany hoe sivy hetsy sy ray tapitrisa zany am'le roa mby folo tapitrisa no ny fidy an'lay platsaka ho fidiana de lany ahoana ny ilazantsika fa lany maronisy izy tena vitsy anisy zany fa noho ny hoe zay ny lalàna dia ekena le izy ahoana ny fomba ny ekenan'zany tsy misy afa-tsy ny hoe fifanantonana ahafanao metraka hoe rehefa zay tokoa le lalàna ary lalam-pifidiana miresahako eto lalam-pifidianana dia iarahana manaiky zay ka raha ohatra ka ifandrirarira amin'ny zavatra io no mbola atao tena zavatra manahirana fa zay no mahatonga ny hoe fampiresaka fanatona de mifandamina zay ihany nizaniza manana hevitra dia afaka mifanatona fa ny fampiziriziry everika fa io le averika hoe mila maka lesona foana amin'ny tantara sika fa zay mpitondra manao be marenina dia tsy maintsy potraka amarana ny fotoantsika andriamatoa alala rajatoery amin'ny mampandalina tantara anao manahoana ny mety ho sarisariny ty taona 3 ty na ny fidirana amin'ny taona 4 ya sarotra be fa raha mijery ny calendrier aloha sika de hoe voalahatra ao ny hoe isy paka de isy pentecote de isy krismasy de ya mivazivazy natao imezana moa zany zavatra zany fa raha ny fahitako azy taona sarotra ity taona ity
taona sarotra taona ity satria teo aloha ny rivodoza efa hiditra amin'ny fifarandan'ny rivodoza ihany tsika aloha zao fa de niaran-javatra mafy ny firenentsika ary soraran'Andriamanitra ny hoe tafavoaka fa misy foana misahirana ao anatin'izany manimba zavatra be reny satria sasatry miariny sika zany zavatra ngezabe zany ny zavatra faharoa de ny hoe fiatrehantsika n'ilay fifidianana io zany zavatra ngezabe io de za tia amerina foana ny hoe atao zay fandaminana fa ny zavatra ahina mantsy de ny hoe sao sanatriny zany lany zay lany de isy korontana tsy lany zay tsy lany de isy korontana sarotra be zay le hoe crise post électorale sarotra be zay tena sarotra zay ary sarotra mandamina an'izany ho very taona maro ny sika ao anatin'izany fa raha teraky ny fifandaminana ohatra no hoe zao ndray ary ny tokony ho atao ndao aloha atao an'izao rehefa zay ny ombonana ka mampilamina ary indrindraindrindra tena iraisana tokoa de mifampifehy am'izay tsika menakavy de mifandamina am'izay tsika fa tsy mahasoa antsika ny fikorotanana averika foana zay tena marana ny fotoantsika andriamato ary lala ranjatoery angamba omeko ray minitra ianao afahantsika mamitana na hoe manampy zay zavatra voaresaka zay nandritra ny zao fiarahana miresadresaka eto ny amtinako azy dia lafinjavatra anankiroa ihany ny voalohany atao zava-dehibe ny fanabeazana fampianarana sy fanabeazana fa rehefa ny firenena no manao zava-dehibe ny fampianarana sy ny fanabeazana dia tafavoaka izy fa rehefa io fampianarana sy fanabeazana io no tsy mitsoniavina dia ifamotika sika menakavy inona dikany hoe fanaovano zava-dehibe ny fampianarana sy ny fanabeazana io tsy hoe fananganana trano etsero fa olombelona ny ao an-tsaina am'izany voalohany indrindra de ny mpampianatra sy mpanabe zany ny mpianatra zany ny mpandraharaha zany ny fitaovana hoentin'ireo miasa sy manatanteraka ny asa mahampanabe sy mpampianatra azy ary ny votoatiny zavatra ampianarina ny mpianatra mamaritra ny hoe inona ny firenena tiatsika ajoro zay le fampianarana sy fanabeazana resahako ary mifamatotra amin'ny tontolo mpanabeazana kapobeny zany satria tokony ho zavatra mirindra ny hoe ny zavatra hitan'ny mpianatra resahana amin'ny mpianatra sy ny tanora any amin'ny sekoly misy azy sy ny tontolo misy azy eo amin'ny fiarahamonina fa any amin'ny sekoly izy ohatra dia iresahana ny fifanajana fa ny zavatra hitany amin'ny horonan-tsary amin'ny televiziona sy ny raha tahaka zany anefa mifanohitra amin'izany misy zavatra mila rindra zany eo amin'ny akapobeny zay ny zavatra voalohany hoe fampianarana sy fanabeazana fanomezana hasina ny fanabeazana ny mpanabe manodidina zany indrindra ny zavatra faharoa de ny hoe eo amin'ny fifampitondrantsika ato anatin'ity firenentsika ity mila mifanaja isika mila mifanome hasina isika fa tsy mifanitsakitsaka na mifanilikilika ny olona manana fahefana tsy tokony hevitra ny tenany hoe tsy maty manota ary ny olona zay ivelany fitondrana tsy tokony heritreritra ny olona zay ivelany zany fahefanana ny fitondrana zany tsy tokony heritreritra ny tenany hoe ny anao valifaty amin'ny fotoana zay mety hitrangana zany izay le toetsaina fifamaliana faty zay de veriko fa tsy mahasoa antsika mihitsy fa ny fifanatonana fifampiresahana samy malagasy zay zavatra ngezabe ary io fifampiresahana io tsy eo amin'ny lafin'ny politika ihany fa eo amin'ny lafin'ny fombafomba amam-panao indrindraindrindra ihany koa sy eo amin'ny tantara mbola betsaka anie ny zavatra mila rindra eto amintsika mahatonga ny fiheverana foana amin'ny hoe zay averiananina zay avetsiananina zay averiananina mbola endrika fizarazarana zany mila fifanatonana daholo zany mila mahafantatra tsika malagasy hoe inona ny tiatsika ho aiza isika anao inona sika ankasitrany ianao andriamato ary lala ranjatoery mpandalina tantara akademisianina sady mpampianatra mpanabe ihany koa fa tena mialohan'ny hamaranantsika anazy de ararotokely maakademisianina anao raha mba afaka mizara teny iray na roa na telo aminay amin'ny mpijery any atokantrano ihany koa ohatra amin'izany
fa zay mety aminao zay tianao hozaraina ny hoe dika tena na ataontsika hoe digitalisation mety efa misy ve mba ahafahanay mpiaino ahafahan'ny mpiaino sy zahay isika malagasy moa zany mba hoe manampy indray ny rakobolana ao antsika ihany koa. Raha ny fahalalako azy aloha tsy de mbola misy zany fa reny nge teny vahiny dia rehefa tsy misy ny fomba fanao zany de ny hoe eo anatrehany teny vahiny tahaka an'izany dia na mamoa voambolana tranainy ianao mety misy zany tsiny na mamorona voambolana ianao tahaka ny hoe finday ohatra zao de ny foronina natao ray lasitra amin'ny hoe fiogo tahaka zany de mamorona voambolana ianao na zavatra fahatelo de ny mindrana voambolana ianao ilazana azy mindrana voambolana zany hoe voambolana efa misy any firenekafa de indramina de vilahany iny na lay teny mihitsy ty zavatra faefatra le teny mihitsy no tonga de gasina eo fomba fanonona azy ary zany fiainan'ny teny zany raha isika nge ohatra hoe latable efa tena teny malagasy zany tahaka zany koa ny hoe savon misy ny teny malagasy hoe fandio raisiny fandio raisiny tsy maleo ny fandoto ray tandroka fandio azo andikanany hoe savony fa efa eo ambavan'ny olona le hoe azo andikanany hoe savon fa efa eo ambavan'ny olona le hoe savony de mahavantana azy koa zay dia zay mampiasa an'le fandio tsy homentsiny zay mampiasa an'lay savony tsy homem-pondro fa mampanankarena an'le teny zany ny teny rehetra eran-tany de tahaka an'izay ary zay mahatonga azy ho miaina sy mandroso ohatr'izany io teny anglisy io teny anglisy io dia ny enimpolo isan-jatony avy amin'ny teny latina avy amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny malagasy de misy an'izany indrana izany misy teny arabo misy teny malay ao misy teny afrikanina ao bantou misy teny swahily ao misy teny sanskrit ao teny malagasy tsika io ary zay mampanankarena n'lay teny ka raha miresaka an'izany ianao de ny hoe misy asa mitohy ao anatin'izany isika matsainy firenena tsy de mba mamorona loatra de lasa tsy manana teny ilazana n'le zavatra voaforona fa ny olona mamorona foana ny firenena de mitondra teny vaovao foana izy de sika mandray satria sika tsy mamorona ary ny firenena tsy mamorona de lasa manaraka ny hafa fotsiny fa raha mamorona sika dia mitondra zavatra eo am'izao tontolo zao zay le izy ary zany mampanankarena ny teny anglisy satria ampiasaina ny famoronana sy ny sisa ny science eran-tany dia raha hitantsika amin'ny tambanjotra serasera de ny valopolo isan-jatony ao amin'ny tambanjotra ny internet eo dia amin'ny teny anglisy zany teny frantsay zany efa nioarana lavitra mihitsy zany teny frantsay zany fa ny teny anglisy tena mipahatoeranao ary zany mamay volotratra ny zareo frantsay mba tsitsatsetsatsiatra ny tenenako aminao koa andriamato avitra solondray be ny hoe am'ireo teny fito arivo misy eto ambonin'ny tany dia ny teny malagasy no larana fahatelo ambempolo eran-tany amin'ny abetsahany miteny azy raha izay faro ity teny malagasy ity dia efa voasokajiny ny akademia afrikana momba ny teny ho teny miampita sisy tany izany hoe misy firenena zay miteny ary mampiasa ny teny malagasy na de tsy malagasy azy ity teny malagasy ity fahatelo de voasokajiny ny akademia afrikana momba ny teny any ho anankiray am'ireo teny 20 matanjaka indrindra ty amin'ny faritra Afrika atsinanana ary ity teny malagasy tsika ity harena tsy misahala eto amin'osy satria io no mampiray atsika miseho amina fiteny samihafa fiteny paritra ao isika fakahazo teny ary zany mahatonga ny anisany antony manazava ny hoe tsy visy ny ady an-trano eto Madagasikara satria fakahazo teny tsika fantatra ny tenen'ny hafa rehefa mizatra kely fotsiny tsy tahaka ny eo Afrika zay tena tsy mifakahazo mihitsy de mindrana teny hafa fitaovana ngezabe toy izany de mahagaga ohatrany tsitatsika ny ampiasana azy io nge le mahatonga amin'ny teny hoe inona ny tena ilaitsika fa lasa ndraindray lany andro amin'ny zavatra
tsy de mahasoa akory sika am'le izy zay. Ankasitrahana inona fa mitondra zava-baovao ho atsika ity resadresaka sy tindinika tamin'ity takarivana alatsinainy fahatelo ambin'ny folo ny volana martsa taona 2024 ity Andriamatoa ary lalina Ranjatoery mpandalina tantara akademisianina mpanabe sady mpampianatra noho ny vahiny tato amin'izao fandarana dinika izao ankasitrahana ianao tompoko anaiky ny vahiny. Dia manantitra ny fisaorana anao koa Andriamatoa avitra solondehibe dia maneho entona ny fisaorany era-poeran-tsaina antsika izay nanaraka ny fandarana tany atokantrano tany na ny teto anivon'ny teto amin'ny nosy zany na ny tany ivelan'ny nosy de misaotra lindra tompoko. Inona indrindra no mety ho iverenanao afahana mitafatafa sy miresadresaka mahakasika an'izay teny malagasy sy ny sotoavin'izay ihany koa maha-akademisianina sy ny mpandalina tantara fa ho amin'ity androany ity dia izay no manakatona ny fiarahana akasitrahana anareo rehetra tany atokantrano sy nanareo manaraka ny fandarana tany amin'ny tambazotra tserasera maro samihafa tany tompoko lasy tompoko vavy mametraka ny mandrapitafa.